ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo ho ampitombonao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izany teny izany ry havana no entina hiarabanantsika amin'ity alahady fa 9 Mey 2024 ity. Alahady izay mbola ibanjinantsika ny loha hevitra manao hoe mampiorina ny mino ny hery ny fanahy masina. Ary indray ihany koa ry havana, alahady natokana hitsotrotsika mbavaka ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny disany FJKM. Ho an'izay rehetra malala Andriamanitra sady voantso ny masina andeha isika ry havana manomana ny fomam-panahintsika hiatrika izao fotoana izao. Maneho am-pelantanantsika ry havana ny Salamo 7:30, ny 2:12 hatramin'ny 2:20. Salamo 7:30, ny 2:12 hatramin'ny 2:20. Ny aorian'izay ny laharan-kira voalohany eo amin'ny firahana fanampiny ny 3 no hotanterahantsika. Aoka hitsangana fiangonana iompeo idiran'Andriamanitra. Salamo 7:30, 2:12 hatramin'ny 2:20 vakitsika aminaran'ny tompo manao hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamanina dia ny olona no fidiny olovany. Eny an-danitra no hitsonjovan'i Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonena no hijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka voavonjy mamorona ny miaramilany, ny olo mahery tsy voavonjy ny haben'ny heriny, ny soavaly tsy azo fitokiana ho famonjena, ary tsy avonjy ny haben'ny heriny. Indro ny mason'i Jehovah mitsindro izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy ambelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah, famondrenantsika sy hampindrantsika izy. Fa izy ny falian'ny fontsika, satria ny anaran'ny masina no itokiantsika. Jehovah, aoka ny famindram-poninao hitoetra aminay araka ny antenanay anao. Amen.
iombona mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, midera, mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izahay ankehitr'io. Misaotra tompony amin'ny fahasoavan-dehibe izay omenao anay isan'andro, indrindra ny amin'ity fotoanan'io ity ahafahanay indray miombona amin'ny fiderananao. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao, satria mbola nomenao fahavelomana izahay, ahafahanay manatanteraka izany fiderananao Andriamanitra izany, ary indrindra ihany koa tompo, hangatahanay aminao ny sitraponao izay tianao tanterahanay indray mandritra ty herinandro vaovao ity. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra fa ianao tokoa no Andriamanitra mpamonjy, ianao tokoa no afaka andrandrainay, azahoanay famonjena, azahoanay fiainana. Mangataka aminao izay tompo ankehitriny ny fanatreha ny fanahinao masina. Mangataka aminao izahay, ianao ny tari-dalana anay, ianao no anokatra ny masom-panahinay, anokatra ny fonay, ahaizanay mandray ny teninao, hantanterahanay ny sitraponao mandrakariva. Dia ankehitriny ary tompo manatrefeno izay rehetra tanterahana, ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Tononay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mpamonjy anay. Amen. Aoka hipetraka isika ry havana. Andriamanitra raintsika ry havana dia manana mandrakariva ny sitrapony izay tiany tanterahantsika. Andeha honotsika ry izany sitrapon'Andriamanitra izany. Fa ianao kosa dia mila zah izay miendrika ny fampianarana tsy misy kilema, ny lehilahy antim-panahy anaro anono tena, ho montona, ho endry, atanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antim-panahy koa anaro hitondra tena toy izay miendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevony divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba ampianarany ny vehivavy tandora fanahy ho tiany vadiny, ho tiany zanany. Ny lehilahy tandora fanahy koa anara ho ny tena, ka amin'ny zavatra rehetra dia aseho ny tenanao ho fianarana ny asa tsara. Hoy isika hoe, sambatra no mahitsy sy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny volombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia mahatsapa tena isika fa tsy tanteraka. Andeha isika hivavaka hifona, hiakelika eo anatrehan'ny tompo ka hanaraka izao tombavaka izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, manoloana ny sitraponao izay nambaranao taminay, dia mahatsapy izahay fa tsy tanteraka, mahatsapy izahay fa tsy mendrika manoloana izany sitraponao izany. Fa mandrakariva ry tompo dia mandeha araka izay sitraponay izahay, mandeha araka ny herinay izahay, mandeha araka izay herin'ny sainay izahay, fa tsy mandeha araka izay sitraponao Andriamanitra. Manoloan'izany tompo dia mangataka famindram-po avy aminao izahay, mamelà ny elokay, mamindrafo aminay. Noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao dia diovy izay ho afa-keloka, sasao madio izay ho afa-pahotana, ary amin'izao andro sisa izao dia hiezaka izahay hatanteraka ny sitraponao. Raisinay amin'ny finoana tompo ny fambelan-keloka izay atolotra ao anay, ary ny fanahinao masina hampaheranay mandrakariva, ary ampijoranay mandrakariva ny amin'ny finoanay hatanteranay ny sitraponao. Tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, mpamonjy anay ny vavakay. Amen.
ho antsika rehetra izay ny fona sy ny bebaka marina ry havana, andeha raisitsika eo mpitsanganana ny teny fambelan-keloka izay atolotry ny tompo antsika aoka hitsangana isika. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiko, taranaka Abrahama sakaizako, ianao izay efa notantaniko avy tany amin'ny farantany ary natsoka avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe, mpanompoka ianao, efa nofidiko ka tsy mba hariko. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra aho. Mampaheranao aho sady mamonjy anao, eny, mitantana anao amin'ny tanana kavana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Araka izany ry havana, voambara amin'ny alalan'ny tompo fa voavela ny helikao noho ny anaran'ny masina miderany tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny hely sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy izay ny Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Ny olona voavela heloka ry havana dia samy manambara ny finoany ampahibe maso. Andeha ro tanterahantsika ny fanakempinoana laharana faharoa na ny fanakempinoana Nikeana. Isika mihinan'Andriamanitra iray, ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary amin'i Jesosy Kristy tompo iray, ny zanaka ray tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjena antsika. Dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny. Dia tonga olona izy, nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary nipetraka eo an-kavanan'ny ray. Avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho fambelan-keloka, sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka isika. Ho amintsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia ampifaliana ry havana ny arabanantsika sy ampaherezanantsika mahatratra indray ity anio alahady fa 7 volana May taona 2024 ity. Arabaina isika isa-tokantrano isam-baravarana. Men'Andriamanitra tombonandro ahavelomana, mbola afaka miompo amam-panahy amin'ny alalan'izao fanompompivavahana izao. Misy fanamariana kely ry havana mialohan'ny ampitana reto vaovao-piangonana vitsivitsy ireto. Miezaka isika tena iaina sy iombona ny fanompompivavahana isan'alahady, ataontsika mitovy toy ny aty am-piangonana. Ka na dia any mitokantrano misy atsika asika, eo ny elanela-tany sy ny elanela-toerana, dia tena miray sy miombona tsara ny finoantsika, ka dia miomana tsara sika amin'ny fanompompivavahana. Rehefa miteny ny mpitarika hoe hiara-mitsangana sika, dia samy miezaka mitsangana ao tokantrano ao.
manao ny fanekempinono sika samy miezaka manonona ny fanekempinono. Rehefa miteny ny mpitarika hoe mipetraka ianareo dia mipetraka soamatsara isika. Ampilaminana, amin'ny fahavonona-poamam-panahy no anarahantsika ny fanompoam-pivavahana isan-kalahady na dia mbola tsy tafiditra aty amin'ny trano fiangonana sika ry havana. Ireto roa reto ihany ry havana ny vaovao-piangonana izay ampitaina amintsika tsiraray avy amin'ity maraina ity. Ny voalohany, alahady ny sampana lehilahy kristianina ity alahady anio ity. Koa dia indro vakina ampitaina amintsika tsiraray avy ny hafatra avy amin'ny sampana lehilahy kristianina Foibe FJKM. Ho aminareo hatrany eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika noho ny fitantanany fiainantsika, satria nitondrantsika nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ny tompo, ka nahatratrarantsika ity alahady izay natokana hitrotrona mambavaka ny sampana lehilahy kristianina manerana ny sahany FJKM taona 2024 ity. Raha toa ka namaky lohasahaliko ny fahafatesana isika noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19 dia ankehitriny velona trapamonjena mbola afaka miompo amam-panahy. Hoy ny soratra masina, fiadanana ao anatin'ny mandanao, fanambinana ne ho andapanao. Salamo 2:20 ny andininy 7. Noho ny fitantanan'Andriamanitra ry havana dia tanteraka soamatsara ny komity Foibe sampana lehilahy kristianina izay nataony 7 sy ny 20 ny volana janoary 2024 tao amin'ny Fofikry Lafy Antananarivo, izay ambaratongan-drafitra mankatony fandaharan'asa taona 2024 ho an'ny sampana lehilahy kristianina Foibe. Tanteraka ihany koa ny 20 Martsa 2024 ny réception définitive ny ivitoerana any Full Point izay soratsika n'Andriamanitra sy ireo izay nanomboka nikaroka ny fanohizana ny asa, nanome famatsim-bola, ny nanatanteraka ny asa famitana ary eo nanolotra fitaovana ho an'io ivitoerana io. Hoy ny soratra masina, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fikelezanaina ary ny fitiavana izay nasehonareo. Hebreo 9 ny andininy 10. Na dia mbola tsy feno aza ny fitaovana rehetra ilaina ary anentanana ny fitandremana sy ny synodam-paritany dia efa afaka mandray tsikelikely atsika io fitoeran'io izay misy efitra fatoriana 8, efitra lehibe iray, lakozia ary efitra fivoriana. Mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Izany loha hevitra amin'ity volana May izay hitrotrotsika mambavaka ny SLK ity. Ny fanahy masina no hery manosika atsika handrotsaka ny rakitra sy hanefa ny adidy aty amin'ny SLK Foibe ary ampahatsiaro fa tompona andraikitra modely isika, fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa. Jakoba 2:2 ny andininy 20 tapany 2. Ho tanterahina ny 7 May 2024 avy zao raha sitrapon'Andriamanitra ny jobily fitrotrona mambavaka sady fisotrondronono an'Andriamatoa Rakotarsson Jean-Claude mpandraharaha SLK Foibe izay niasa nandritra ny 12 taona ary hamerenantsika ny valopy izay efa nalefa tany amintsika mba ho fakasitrahana azy. Farany ry havana, raha sitrapon'ny tompo dia atao any Taolaniaro Fort Dauphin synodam-paritany 7 Ambovombe Atsimo Kristy Ranovelona ny 12 septambra 2024 ny fiaonam-ben'ny sampana lehilahy kristianina. Efa vonona ny amin'ny fandraisana antsika izy ireo. Isaorantsika ny tompo Jesosy, akasitrahantsika ny président synodaly, ny mpitandrina, ny SLK ary eo mpiara-mimbonamitoka rehetra amin'ny fanomanana ny fiaonam-be. Isy tafika masina ataontsika amin'ny lalam-pirenena 7 sy ny lalam-pirenena 17 mandritra ny di ho amin'io fiaonam-be io. Koa dia manantena ny fitrotronsika mambavaka ny asa rehetra izay sahaniny Foibe FJKM sy ny sampana lehilahy kristianina Foibe amin'ity taona 2024 ity ho voninahitra Andriamanitra irery ihany.
manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy, ny filoha ny tonia. Zay no raharaha avy amin'ny eselikefo-be ry havana ho antsika eto amin'ny fitandremana trano vato faravohitra. Mivoaka zao ry havana ny gazety afon'ny faravohitra laharana 530 ka izany dia azontsika raisina na ny filohan'ny toby na ao am-pandrarahany fiangonana. Mbola misy ihany koa ny laharana teo aloha ka dia manentana antsika rehetra ry havana handray anjara mavitrika amin'ireny gazety reny mba azahoantsika fampianarana ahalalantsika ny fiainan'ny fiangonana ary indrindraindrindra hanamafy sy ampiorina hatrany ny fiombonantsika. Dia raisintsika izany arak'izay efa voalaza na amin'ny filohan'ny toby na amin'ny mpandrarahany fiangonana. Tsy miova ny vidin'ny gazetitsika fa 2 ariary ihany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fampahirezany fanahy masina. Metoy ary ny ry havana ny fanompom-pivavahana iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao, mialohan'izany hanao irairay ny amboara-peo.
Dia iombom-bavaka isika. Ry Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velono, misaotra anao, midera anao, mankasitraka anao izahay. Raha toa ka mbola avelanao iombo-po amampana, hiara hivavaka amin'ity anio ity. Ary indrindra ankehitriny dia hiaraka hamaky, handre ny teninao, ny afatra avy aminao Andriamanitra. Koa mankataka aminao ary zahay Tompo, aidino ny fanahinao masina, hitsilo sy hanazava ny teninao arak'izay voarakitra tao amin'ny Baiboly. Aidino ny fanahinao masina, hanokatra ny fona tsirairay avy, handray ampitiavana sy amin'ny finoana ny teninao izay vakina sy toriana. Ary asa tokoa n'izany teninao izany, hampahery ny fanahy, ny saina sy ny fonay, azahoanay mijoro ho vavolombelonao mandritra ny androm-piainanay rehetra. Dia mitenena Tompo fa amin'ny anaranao irery ihany no angatahana izany vavaka izany. Amen. Hiaraka hamaky sy hainy tenin'Andriamanitra isika ry havana, arak'izay hita ao amin'ny Genesis 1:7, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:70. Genesis 1:7, andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:70. Tohizana ao amin'ny filazantsara ny Marka 7:12, ny andininy 7 ka hatramin'ny 9:10. Marka 7:12, ny andininy 7 ka hatramin'ny 9:10. Faranana ao amin'ny Romanina 5, ny andininy 1 hatramin'ny 5. Romanina 5, ny andininy 1 ka hatramin'ny 5. Ndiaro vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany, dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io, izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary koa Farao tamin'i Josefa, satria efa napahafatarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no hanapaka ny ato an-trango, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra. Ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy noho ianao. Ary indray Farao tamin'i Josefa, indro efa nanindry anao hanapaka ny tany Egipta rehetra aho. Dia nesorin'ny Farao ny peratra tamin'ny tanany, ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa. Dia nampitafiany ny rongony fotsy madinika izy, ary nasiany rojo volamena ny voziny. Ary nampitaingeniny teo anatin'ny kalesiny faharoa izy, ary ny vahoaka ny antso teo alohany nanao hoe mandole, ary notendreny no mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Ary hoy Farao tamin'i Josefa, izao ny Farao, ary raha tsy teninao dia tsy hisy olona hanetsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary nataon'ny Farao hoe Zafeta-Pania no anaran'i Josefa, dia nomeny azy Asenata, zanakavavy Potifera, mpisorona tahoana ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egipta, ary efa 30 taona Josefa raha niseho teo anatrehan'ny Farao, mpanjakan'ny Egipta. Dia niala teo anatrehan'ny Farao Josefa, ka nandeha nitety ny tany Egipta rehetra. Amen. Marka 7:12, ny andininy 7 hatramin'ny 9:10. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa mitandrema ianareo fa atolotra amin'ny sinedriona sy okampona ao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy, dia aza manara-teo izay holazainareo, fa izay teny omenanareo amin'izany ora izany no holazainareo, fa tsy anareo no miteny fa ny fanahy masina. Romanina 5, ny andininy 1 hatramin'ny 5.
Raha toy izao minaran'ny tompo. Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panavoazan-toetra, ary ny fahatsaram-panavoazan-toetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mahampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, dia mbola ampitomboina amintsika hatrany hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampahirezana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Alahady ho an'ny sampana lehilahy kristianina ity alahady anio ity. Alahady mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra manao hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Andeha ry havana ho raisintsika ny Genesis 2:7, ny andiny 7:30 ka hatramin'ny 9:7. Genesis 2:7, ny andiny 7:30 ka hatramin'ny 9:7, hitondrana ny hafatra sy fampahirezana tsy ho an'ny lehilahy kristianina ihany fa ho antsika mpianakavy ny finoana rehetra ihany koa. Raha mijery ity perikopa ity isika dia mahatsiaro tokoa fa tantara mampihetsi-po, tantara velona sy mahatalanjona, izany no hitantsika amin'izao perikopa izao. Ary raha tarafina amin'ny baiboly manontolo koa nefa, na ny testameta taloha na ny testameta vaovao dia tantara mifono hevim-panahin'ny famonjena ka tena mampiorina ny finoana amin'ny fitondrana mahagaga ataon'Andriamanitra ity perikopa ity. Zao andin'ny 7:30 ka hatramin'ny 9:7 eto ambany masontsika izao ry havana malala dia maneho indrindra ny tantaran'ilay mpanapaka vaovao tany Egypta. Ilay mpanapaka vaovao tany Egypta, zavatra telo lehibe no mamaritra io mpanapaka vaovao tany Egypta io, ary izay no hojerentsika manaraka amin'ny perikopa eto. Ny voalohany, ilay mpanapaka vaovao tany Egypta dia olona natao tsinitsinina kanefa nasandratr'Andriamanitra. Olona natao tsinitsinina kanefa nasandratr'Andriamanitra. Faharoa, mpanapaka vaovao, olona nitoeran'ny fanahin'Andriamanitra ka sady manatsaina no manam-pahendrena. Olona nitoeran'ny fanahin'Andriamanitra ka sady manatsaina no manam-pahendrena. Ary ny fahatelo, mpanapaka vaovao, mijery ny vahoaka sy mamonjy ny vahoaka manontolo. Mpanapaka vaovao, mijery sy mamonjy ny vahoaka tsy akanavaka. Josefa, ity mpanapaka vaovao ity, voalohany arak'izay nambara teo, olona natao tsinitsinina izy kanefa nasandratr'Andriamanitra. Lava dia lava ny tantaran'i Josefa ry havana, manomboka ary amin'ny toko 9:30 ka hatraty amin'ny 1:7 izay voalaza eto. Raha tsy haivina sy fitinina fohifohy fotsiny izany dia izao, izy lay nankalan'ny rahalahiny, nataon'ny rahalahiny tsinitsinina ary
dia namidin'ireo rahalahiny sekely volafotsy 30 ary dia lasa tany Egipta. Niasa tamin'ny lehilahy anankiray atao hoe Potifara izy, ary voapanga fa nanolana ny vadiny Potifara, ary dia lasa nidina tany an-tranomaizina. Ary tao an-tranomaizina izy, raha nanofo Farao, dia haitsika tsara ny nofon'ny Farao, dia izy Josefa, ilay mpanapaka vaovao tany Egipta, no nitoloran'Andriamanitra saina ahafantatra izany hevitry ny nofon'ny Farao zany, nisiany taona zina mandritry ny 7 taona sy ny taona mosarena mandritry ny 7 taona. Ary tsy vitan'izay hoe nanambara ny hevitry ny nofon'ny Farao izy, fa nametraka lamina ihany koa hoe aoka hanao fandaminana Egipta manontolo ny amin'ny famiriam-bokatra mandritry ny 7 taona mba hitsinjovana ny 7 taona mosarena. Zany lalana nizorany zany, zany toetra sy fiainana nitondran'Andriamanitra zany no niantsony Farao azy eto hoe 9:30. Hoy Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary koa Farao tamin'ny Josefa, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao zany rehetra zany, dia tsy misy lehilahy manatsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no anapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra. Ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy no ianao. Zay zany ilay lalana nitondran'Andriamanitra ny Josefa ka nanangratana azy ho mpanapaka vaovao tany Egipta. Natao tsinitsinina izy, tsy noheverin'ireo rahalahiny akory, eny namidiny azy ary tonga tany Egipta. Tonga tany Egipta izy, mbola nankalaina sy nampangaina ihany koa, ary dia lasa nidina tany ampigadrana, tany an-tranomaizina, ary avy any no nanandratan'Andriamanitra azy. Ry avako malala rehetra ao amin'ny Tompo, izay lalan'ny fijaliana, lalan'ny fanaovana tsinitsinina izay ka nanandratana ny Josefa ho mpanapaka vaovao tany Egipta. Eo amin'ny tantaran'ny Baiboly manontolo, arak'izay vaovambara teny am-piandohana na ny testameta taloha na ny testameta vaovao, dia manambara ny hevim-panahin'ny famonjena fa ity tantaran'ny Josefa ity tokoa no tandindo ny tantaran'i Jesosy Kristy. Ary zay le anambarana hoe ny testameta taloha dia tandindo ny testameta vaovao, na koa amin'ny teny hafa hoe ny testameta vaovao dia fahatanterahany testameta taloha. Ka raha mitodika ao amin'ny Jesosy Kristy isika, dia mazava tsara amintsika tokoa fa Jesosy Kristy dia natao tsinitsinina sy nolavin'ny olona, eny nomboana tamin'ny hazo fijaliana azy, nidina tany amin'ny fiainantsika, ary dia nasandratr'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy ahatanteraka ny famonjenantsika. Hoy ny fanambarany Isaia raha manondro kosa indray an' Jesosy Kristy, Isaia 3:50, ny 9:7. Natao tsinitsinina sy nolavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana, ary tahaka izay tsy tian'ny oloko jerena akory. Natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Ry avako malala rehetra ao amin'ny Tompo, zany lalan'ny fanaovana tsinitsinina nakamin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika sy ny fanandratan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy zany no lalam-pamonjena ho antsika. Ka raha toa nahavonjy ny Egiptianina manontolo ilay mpanapaka vaovao dia Josefa, Jesosy Kristy kosa dia mahavonjy atsika rehetra no ny lalan'ny hazo fijaliana. Zay ny zorany. Koa ekeo Jesosy Kristy, henoy ary raiso ny tenin'Andriamanitra, fa ny faneketsika ny Jesosy Kristy no ananatsika anjara famonjena, arak'izay anambaran'ny soratra masina an' Jesosy Kristy Tompo. Faharoa ry avako malala, ilay mpanapaka vaovao tany Egipta
olona nitoeran'ny fanan'Andriamanitra ka sady mana-tsaina no manam-pahendrena. Mila lehilahy mana-tsaina, mila lehilahy manam-pahendrena. Ny tokantrano tsirairay avy, mila lehilahy mana-tsaina, mila lehilahy manam-pahendrena. Ny fiarahamonina, ny firenetsika, mila mpanapaka, mila mpitondra mana-tsaina sy manam-pahendrena ny firenetsika. Miverina isika ry havana amin'ilay mpanapaka vaovao voalaza eto amin'ity Genesisy ity. Lalana izay nitondran'Andriamanitra ny Josefa, lalana saro-patarina, tsy takatry ny saina izany, fa Andriamanitra izay niasa sy nitondra ny Josefa no nahatonga azy eo amin'ity toerany fanapahana any Egypta ity, ary Andriamanitra no nametraka tao aminy ny fanahy masina, hanana ny fahendrena, hanana ny fahazavan-tsaina. Tsy misy lehilahy mana-tsaina sady endry tahaka an'io izay lehilahy manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, hoy ny tenina ny loha hevitra izay banjintsika mandritra ity volana ity, mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina, herin'ny fanahy masina, mampiorina tsika mino hananatsika ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina, hananatsika ny tena fahendrena, hoentina mitondra tena, hoentina mitondra ny ankohonana, hoentina miatrika ny adidy aman'andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Raha mijery koa indray isika ny fahatanterahana izany ao amin'i Jesosy Kristy, dia ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia nitoeran'ny fanahin'Andriamanitra tokoa, ka nahavita zava-dehibe sy mahagaga teo amin'ny fiainantsika, nahatanteraka ny famonjenantsika. Ny filazantsara ny Luka 4:4 dia manambara izany hoe fitoeran'ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy izany. Dia nge ho jerentsika kely filazantsara ny Luka 4:4, ny 1 dia manambara hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nety ny fanatany ny efitra 40 andro izy. Dia amin'ny Luka 4:4 io ihany, ny 4:40, ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilia, ary ny 5:20 ka hatramin'ny 20, Luka 4:4 ihany, rehefa tafiditra tao amin'ny sinagoga Jesosy dia niraisy ny bokin'i Isaia ary novakiany. Dia hoy ny voasoratra ao amin'ny bokin'i Isaia novakiany Jesosy hoe: nefa na Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory-teny sy mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay ampahoriany, hitory tao nakasitrahan'i Jehovah. Zay le teny tao amin'ny Isaia, novakiany Jesosy. Ary dia nifaranan'i Jesosy iteny io amin'ny 20 hoe: ary Jesosy ny teny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto Anatrehanareo izany soratra izany. Ny fanahin'Andriamanitra ao anatin'i Jesosy no ahafahany mitory ny teny somahafaly, mitondra fanafahana ho an'ny mpifatotra, mitondra ny mitory ny taona-kasitrahana ho an'ny olona. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Mivavaka isika ho an'ny lehilahy kristianina rehetra mba tena hiasan'ny herin'ny fanan'Andriamanitra tokoa, ka vita zava-dehibe sy goavana eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiangonana indrindra ihany koa, eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Mpanapaka vaovao moa ny tantara eto amin'ity Genesisy ity, ary dia maniry koa isika raha maniry mangataka amin'ny Tompo isika mba izay rehetra mpitondra sy manam-pahefana
zay mpanapaka rehetra eto anivon'ny firenena, miangatra any amin'ny farany ambany indrindra, na fokotany io, na commune io, na district io, na ministera isatokony io, na atrany amin'ny filoham-pirenena. Maniry sika raha maniry, mangataka amin'ny tompo isika, mba hiasa amin'izy ireny tokoa ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra, ka ho mpanapaka, ho manam-pahefana, hiasan'ny fanan'Andriamanitra, anana fahazavan-tsaina sy fahendrena hoentina mitondra antsika. Farany riavana, ilay mpanapaka vaovao tany Egypta, mpanapaka vaovao mijery sy mamonjy ny vahoaka tsy akanavaka, mijery sy mamonjy ny vahoaka tsy akanavaka. Zao ny fandehan'ilay tantara, natao tsinitsinina Josefa noho ny fitondran'Andriamanitra, tonga mpanapaka vaovao any Egypta izy, nahazo ny voninahitra, nahazo ny fahefana, tonga eo amin'ny toerana. Ka rehefa tonga eo amin'ny toerana izy, nahazo ny voninahitra sy fahefana, tsy hoe nipetraka teo, dia nijanona teo, fa efa azoko ty, azoko ny toerana, mena ny voninahitra sy fahefana. Fa zao ny voasoratra eo amin'ny 5:7 tapany farany sy ny 5:7 tapany farany. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egypta, 5:7 tapany farany, dia niala teo anatrehan'ny Farao Josefa, ka nandeha nitety ny tany Egypta rehetra. Ara-geografia na arabaky teny dia zao nielany tokoa ilay toerana teo anatrehan'ny Farao, fa lasa izy nitety ny tany sy ny faritra samihafa, tsisy avakavaka. Zay izy raha arabaky teny, ara-geografia. Fa arakeviny ihany koa dia nielany ilay toerana, tsy nipetraka fotsiny teo izy, fa lasa izy nijery ny vahoaka tsirairay avy any amin'ny toerana misy azy, any amin'ny faritra misy azy, tsy nasiny avakavaka izany. Zany koa ry havana no tanterahan'i Jesosy Kristy, zay voalaza amin'ny Filipianina 4, Filipianina 2, ny 9:9 ka hatramin'ny 7. Filipianina 2, ny 9:9 ka hatramin'ny 7. Na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza Jesosy Kristy, tsy nataony zavatra ho fikirina mafy zany, fa nofohanany ny tenany tamin'akany endriky ny mpanota sy nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona, ary dia nanaiky ho faty hatramin'ny hazo fijaliana izy, nidina namonjy izao tontolo izao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Nidina Jesosy Kristy, tsy mipetraka teo amin'ny toeram-boninahitra, ary tsy nijery atokon'olona na sokajin'olona vitsivitsy, fa izao tontolo izao no nidinany, izao tontolo izao no nojereny, ary sitrany ny nahafoy ny aina sy nandatsaka ny rany ho an'izao tontolo izao, ho famonjena izao tontolo izao. Ny Egyptianina ry havana dia nametraka ny anarany Josefa hoe Zafenata Panea, teny Egyptianina zany. Zay raha dika amin'ny teny Hebreo, amin'ny teny malagasy tsotra dia ny hoe ilay nanome hanina ny tany, ilay namonjy ny Egyptianina tamin'ny mosary. Zany hoe Josefa nanome hanina ny tany, nanome hanina ny faritra, nanome hanina ny Egypta manontolo, namonjy ny Egypta tamin'ny mosary. Ary zany koa no asan'ny tanterahan'i Jesosy Kristy, nidina namonjy ny olombelona tsy akanavaka, nahatanteraka ny famonjena antsika. Alahady ny sampana lehilahy kristianina amin'ity alahady anio ity, mila lehilahy manana fanetretena, fanany fanompona, hitsindry sy hijiry hamonjy ny olona rehetra tsy akanavaka.
Mpanapaka vaovao ny tantaraina sy ampitaina amintsika. Mila tompona ndraikitra isa-tsokajiny avy ao anatin'ny fiarahamonina. Mila mpitondra sy manam-pahefana, tsy petraka fotsiny amin'ny toeram-boninahitra sy ny fahefana, fa tena hidina hijery ny vahoaka. Ary fotoana teny ilany izany. Zao vanim-potoana sarotra sy mahamay izay diavintsika izao ry havana. Mila midina, mijery ireo azo pahoriana, ireo mitaraina sy mangirifiry, ireo marazo fadiranovana, ireo any ambanivohitra antsakany tsy fandriampahalemana. Ary tsy midina amin'ny atokon'olom-bitsy ihany na ny sokajiny olona izay akaiky ny tena, fa mila mijery ny vahoaka tsy akanavaka, mitondra fanavotana, mitondra famonjena, fa izany no sitrak'Andriamanitra. Eto ampamaranana ry havana, raha izay ny tantaran'i Josefa no jerentsika tao amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy, dia tsarovy fa tsy ny lehilahy kristianina irery ihany, fa isika kristianina manontolo izay nandray an'i Jesosy Kristy ka nomena ny fanahin'Andriamanitra. Isika tsiraray avy, na lahy, na vavy, na kely, na lehibe, izay efa nomen'Andriamanitra ny fanahiny, isika ihany koa nomena baiko ankehitriny mba hifampijery, hifampitsinjo, hifanampy amin'izao andro sarotra izao. Fa efa nomen'Andriamanitra atsika ny fanahy masina, ka ny fanahin'Andriamanitra izay nampidinina ao anatintsika no ahafahantsika miteny fa Andriamanitra no raitsika, ary isika no ny amin'ny fanahin'Andriamanitra dia miombona ao amin'i Jesosy Kristy. Mandray an'i Jesosy Kristy, manatanteraka ny asa izay nampanaovon'i Jesosy Kristy. Ka engane isika tsiraray avy ry havana, tsy ho variana hijery ny tenantsika fotsiny, na hijery ny tokantranontsika, fa mba hijery sy hitsinjo ny hafa ihany koa, fa izany ny fanahin'ny kristianina, fanahin'ny fifampitsinjovana, fanahin'ny fifanampiana ahatanteraka ny famonjenantsika, ny famonjena ny firenentsika, ny famonjena izao tontolo izao. Hiasa mahery ao anatintsika ny fanahy masina, ampiorina tsara ny finoantsika, ary ahafahantsika manatanteraka ny fanomponan'ny Tompo amin'izay manandrify antsika. Dia ho azy ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fampaherezan'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Israel.
hivavaka isika ry havana. Isaoranay ianao ry Andriamanitra ranay eo ny amin'ny fitiavanao, fa tsy navelanao hiaina amin'ny sitraponay izay fa nomenao indray ny sitraponao tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Misaotra anao izay fa nampahafantarinao anay ankehitriny ny amin'ny tantaran'ilay mpanapaka vaovao dia Josefa. Natao tsinotsinona kanefa nasandratra ny toerany fanahinao Andriamanitra ary mijery sy mamonjy vahoaka tsy ankanavaka. Misaotra ihany koa fa ampitodianao izay amin'izany tantara izany ny amin'ny famonjena, ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy ho anay. Misaotra Tompo fa fitiavanao izany, ary misaotra ny amin'izany asa-pamonjena tao amin'i Jesosy Kristy izany ahafahanay indray ihany koa mandray ny fanahinao masina, ahafahanay ihany koa miavao hatrany amin'izany fanahinao masina izany mba hahatonga anay hanana fahalalana, hanana fahendrena, ahafahanay ihany koa mba ho fitaovana ho famonjena ny hafa, ahafahanay mifamonjy. Misaotra Tompony amin'ny fitiavanao anay na amin'ezanao anay izany fanahy masina izany, fa nangatahanay aminao Tompo, ampitomboy aty aminay mandrakariva ny finonanao Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanay, ka tena hiasa manan-keraty anatinay izany fanahinao masina izany, hanananay fahendrena, hanananay fahalalana, ary ampitombo anay amin'ny finoana, ary hiantoranay bebe kokoa aminao Jesosy Kristy ny amin'ny asa-pamonjena izay vitanao, hanananay fanetretena ihany koa Tompo. Amin'izany indrindra Tompo no hitondranay ambavaka ankehitriny ny fiangonanao. Mangataka aminao izay ry Tompo, na dia ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao aza, dia mangataka famonjena avy aminao, miantoraka aminao, hiasa manan-kery amin'ny fiangonanao ianao Tompo, hiasa manan-kery amin'ny kristianina tsiraray avy ianao, ary ampahery mandrakariva ny isa-tokantrano, hananan'izy ireo hery sy fanantenana ao aminao Jesosy Kristy. Mivavaka aminao izay Tompo ho an'ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ampahery ianao, hanasitrana ianao Tompo, ary hiasa ianao fanahy masina hitoetra anatin'izy ireo ka hananan'izy ireo fahasalamana. Mivavaka aminao izay Tompo ho an'ireo izay manam-pahoriana. Ampaheresy Tompo, ary ao ka hitodika bebe kokoa aminao Andriamanitra, aminao Jesosy Kristy, ilay Jesosy Kristy izay mampahery, mampitoetra ny fanahinao masina ho hery, ho fampiononana, ary indrindra hiazonan'izy ireo hatrany ny finonanao Jesosy Kristy, na dia eo aza ny fahoriana, dia ampahery anao Jesosy Kristy. Mivavaka aminao izay Tompo ankehitriny ihany koa ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, fiangonana izay efa mijoro amin'ny anaranao, dia omba mandrakariva ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ianao Tompo. Alady ihany koa Tompo ankehitriny natokana hitrotroana-bavaka ny sampana lehilahy kristianina. Mangataka aminao izahay hitoetra mandrakariva ao anatin'ny sampana lehilahy kristianina ny fanahinao masina, ka tonga an'izy ireo koa tena lehilahy mahery, lehilahy feno fanahinao masina, lehilahy manam-pahalalana sy manam-pahendrena, ary lehilahy hijoro vavolombelona ny amin'ny fahatsaranao Jesosy Kristy, eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny firenena. Dia momba mandrakariva Tompo ny sampana lehilahy kristianina ianao. Entinay ambavaka ankehitriny koa Tompo ny firenenay. Fantatrao sy tsy miafina aminao ny zavatra atrehan'ny firenena ankehitriny. Mangataka aminao izay famonjena avy aminao, hamonjy ny firenenay ianao, ary hamonjy ny vahoaka malagasy. Hitoetra mandrakariva ao anatin'ny vahoaka malagasy ianao ka hahatonga azy ireo tena hiantoraka aminao, hitady famonjena avy aminao, ary hatoky anao ny amin'izay asa-pamonjena atolotra ao izany. Dia manasitrany ianao ny taninay, manasitrany ianao ny vahoaka malagasy, omba mandrakariva ny mpitondra rehetra ianao mba hananan'izy ireo fahendrena ihany koa. Ity herinandro vao izay hoatrehanay ity koa Tompo dia eo am-pelantananao, dia ombanay mandrakariva ny ianao, aza mafony masaraka anay
ny fanainao masina hitaridalana anay ary an'olotsaina anay mandrakariva amin'izay rehetra tanterahanay. Ho mariky ny fiombonanay dia atambatra izy amin'ny vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainao izay ny an-danitra, ho amasinina ane nanaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Menay an'io ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Sotran'Andriamanitra isika ry havana fatanteraka somatsara ny fampimpiovahana izay nitanterana tamin'ity alahady maraina ity. Andeha isika amarana na fotoana ka ny laharan-kira 950 ny 1voalohany sy faharoa no ho tanterahantsika eo am-pitsanganana dia atolotry ny ray aman-dren'ny mpitandrina ny tsodrano. Aoka hitsangana ny fiangonana. Ho tanteraka aminareo rehetra ny ry havana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina, ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anolohan'ny voninahiny amin'ny firavoravona. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireriana ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.